Ivadika lafim-baovao hafa isika. Ny herinandro lasa teo dia nisy ny fanambarana izay nataon'ny fianakavian'ny lieutenant colonel Charles Andrenasoavina fa misy ny fanapahana ny fandraisana antanana ny fitsaboana azy ary mbola tsy voahifan'ny fanjakana malagasy ihany koa ny vola lany tamin'ny fitsaboana azy tany La Réunion. Mikasika izay indrindra dia manana ny ambalany ny ministry ny vola sy ny teti-bola ery Rajaonarimampianina eo amin'ny fanadihadiana izay nataony vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Nambaran'ny ministry ny vola sy ny teti-bola Andriamatoa ery Rajaonarimampianina fa efa nisy ny fionana izay nataony tamin'ny lieutenant colonel Charles Andrenasoavina tany La Réunion. Sy nandany fandraisana tanana amin'ny fitsaboana lieutenant colonel Charles Andrenasoavina ihany koa izy. Nosoritany fa efa neken'ny fitondrana ny andray tanana fitsaboana ity manam-boninahitra ity ary tsy maintsy ho tanterahan'ny fanjakana izany. Za mihitsy angino ny eo nataminy raha vao sendran-dalo tany La Réunion laza hoe manahoana ianao mandeha tsara ve ny zavatra rehetra dia nilaza tamiko izy hoe iny vola iny dia tsaratsara kokoa raha mba makaty amiko iny vola iny zany fa tsy lasa atsy na iaroa zay fotsiny angamba mivaly-teny azoko omenanareo angambany resaky izy samy izy angambany amin'le vola zay omena azy izany zavatra izany fa raha eo amin'ilay hoe atrosiny tenateny angamba amin'le sara-pitsaboana dia efa nisy lekeny fitondram-panjakana fa horaisina tamin'ireny ho ataon'ny fitondram-panjakana zay zavatra zay. Raha nambaran'ny fianakaviany lieutenant colonel Charles Andrenasoavina ny herinandro lasa teo nandritra ny fanana tamin'ny mpano gazety dia nitapahana ny fandraisana tanan'ny fanjakana malagasy ny fitsaboana ny La Réunion tamin'ny faran'ny taona 2024. Mahatratra 703,4 teti-bidin'ny fitsaboana ny lieutenant colonel Charles Andrenasoavina izay mbola tsy voahefan'ny fitondrana malagasy hatramin'ny nanomboan'ny fitsaboana azy ny volana Desambra 2024 nandehanana tany La Réunion ary nisy ny fitaranana izay nataon'ny fianakaviany amin'ny sehatra iraisam-pirenena manoloana izany. Andrasaka naraka izany ny toy an'ity raharaha ity.